mbola ho ampitomboana amintsika ry havana ny fahasoavana sy ny famindra-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Mbola ao anatin'ny fibanjinana ny lohevitra izay voalahatra amin'ity volana Jolay ity isika dia ny hoe miorena amin'ny antson'ny Tompo. Baiko omena antsika izany. Ny antson'ny Tompo moa dia efa notoriana teto amintsika tamin'ny heriny hoe ny antson'ny Tompo misy karazany roa. Ny antso voalohany dia ny hoe antso amin'ny famonjena. Izay no mitarika ao amin'ny antso faharoa dia ny antso amin'ny fanompoana. Koa ny antso izay horesahana amintsika anio dia mifantoka bebe koa amin'ilay hoe antso amin'ny fanompoana nefa dia miainga ihany koa amin'ny antson'ny famonjena. Koa ny perikôpa ny andin-tsoratra masina izay anompanana ny toriteny dia izay voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny marika. Marika 10 andininy 970 ka hatramin'ny 250 izay efa novakiana tamintsika teo. Dia angaviana mba atao mba hosokafana eo anohantsika foana izany filazantsara izany. Koa 4 no raisitsika amin'io andin-tsoratra masina filazantsara araka marika 10 andininy 970 ka hatramin'ny 250 io. Ny 4 voalohany dia hoe ilaina ny mahafantatra ny momba an'Andriamanitra. Ny faharoa raisina amin'ny fomba hentitra ny antson'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia tanterahina ny baikon'Andriamanitra. Andeha ary raisitsika avy hatrany ny 4 voalohany. Voalohany ary ilaina ny mahafantatra ny momba an'Andriamanitra. Ilaina ny mahafantatra ny momba an'Andriamanitra. Arak'izay hita amin'ny andininy 970 sy ny 770. Raha jerena ny soramandry dia milaza hoe ny nampahairatany Jesoa any Bartimeo jamba. Voalaza ihany koa ary amin'ny filazantsara araka ny Lioka 12 andininy 570 ka hatramin'ny 770. Fa ny Matio kosa, ny Matio 20 andininy 720 ka hatramin'ny 770 dia voalaza ny fa jamba roalahy no nampahairatany Jesosy. Tsy ny mahay na roa ny jamba izay nampahairatany Jesosy no zava-dehibe fa ny 4 ho raisitsika dia le 4 hoe ilaina ny mahafantatra an'Andriamanitra. Eto moa dia ny mahafantatra Jesosy no resahana. Koa raha malala fa ny jamba dia tsy mahita izay fahitan'ny olona mahiratra. Tsy mahavita izay vita mahiratra. Amin'ny ankapobeny dia tsy mahafantatra izay fantatry ny olona mahiratra ny jamba. Ny fanaon'ny jamba matetika dia mangataka tahaka izay miseho eto amin'ity perikôpa ity. Fa ny mampiavaka ity Bartimeo jamba ity dia izy kosa dia liana amin'izay manodidina azy. Liana amin'izay manodidina azy izy. Hoy ny Lioka 12 filazantsara sinoptika moa,
Lioka toko fahavalambin'ny folo andin'ny fahaenam-telopolo sy ny fitam-telopolo hoe raha nandreny vahoaka nandalo izy dia nanontany hoe inona zany? Ary hoy ny olona taminy, Jesosy avy any Nazareta mandalo. Matetika moa ohatran'ny somary ohatran'izany foana amin'ireny olona tsy dia manana reny. Nanomboka niantso an' Jesosy izy izay nambarany araka mivoalaza teo hoe ry Jesosy zanaky Davida mahamorafo amiko. Ary tena verimberiny. Ny zavatra hita arak'izay lazain'izay dia fantany hoe zanaky Davida ty Jesosy ty. Zanaky Davida. Iza moa le Davida? Mpanjaka nandimby an'ny Saoly. Tantara efa tany aloha be tany. Ary tsy izay tantara izay ihany ny fantany fa fantany koa ny toetrany Jesosy. Maninona? Inona le toetrany Jesosy milazaina? Mpamindra fo. Ry havana, manahoana ny fahafantarantsika ny momba an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy? Dia ombaka ny Bartimeo jamba ve isika? Raha apetraka ny fanontaniana hoe iza moa Jesosy Kristy? Dia hoana ny avaly? Misy mivaly teny tsotra dia tsotra, zanak'Andriamanitra. Dia izay fotsiny ve? Valy teny mbola fahalalana ety ivelany ihany zany. Hoy Jakoba toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo tapany faharoa hoe ny demônia koa mba mino zany ka mangovotra. Fa isika kosa basa kosa tsika ry havana milaza fa Jesosy Kristy no tompontsika sy mpamonjy atsika. Arak'izay voalaza ny Filipianina toko faharoa andininy faha 2 tapany faharoa. Zay ny valy teny mifaningitra amintsika. Mifaningitra manainy zay. Ankoatr'izany moa dia ilaina ny fahalalana bebe kokoa ny soratra masina na ny ten'Andriamanitra mba hahatonga antsika iorina amin'ny finoana. Ho samy teny toan'ny Paoly arak'izay voalaza ny any amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo tapany faharoa sika hoe fantatro izay inoko. Ary aza-tonoina ry havana fa tenin'Andriamanitra hatrany no namaliany Jesosy ny devoly tamin'ireo fakapanahy-telo natao taminy. Arak'izay hita any amin'ny Matio toko faha 4 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 2 miantsanao ary ny Tompo hianatra, hiaino, anatevina ny fahalalanao soratra masina mba hitezana ny finoanao, ampiorenana anao. Asa raha dinidinitsika fa zany eny natom-pisin'ny sapana sekoly alahady ny sin'ny katekomenina, ny sefala sekoly fanomanana laika, ny setela sehatra teolojika ho an'ny laika, izay mitoy any amin'ny toeram-panomanana mpitandrina ny faculté de théologie sy ny sisa. Akoatra ny famonjena fanompoam-pavahana izay tahaka izay ataontsika izao ka hirotsahana, tsy hoe mamonjy fanompoam-pavahana fotsiny fa mirotsaka any amin'ny sapana samihafa rehetra any. Tsy ny aino na hianatra ho fahalalana ivelany fotsiny, connaissance, fa tena ampiatra amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ho an'ny tena, ho an'ny ankohonana, ho an'ny manodidina. Ary dia homora amintsika amin'izay fotoan'izay ny an'olo tena anaika rehefa tonga amintsika ny antson'ny Tompo, ka ataontsika amin'ny fomba hentitra
ny famalitsika ny antson'ny tompo amin'izay fotoan'izay. Zay moa ny afatra raisintsika, ny afatra faharoa ny hoe raisina amin'ny fomba hentitra ny antson'ny tompo. Raisina amin'ny fomba hentitra ny antson'ny tompo, arak'izay hita amin'ny andininy 7:7 ka hatramin'ny 1:15. Ny hentitra moa dia azo lazaina hoe misongadina. Toizantsika ny zava-misy teto amin'ny perikiopa, ny angavy mafy an'i Jesosy ilay jamba mba hamindra fo aminy. Na dia teo aza moa ilay sakatsakana nataony olona taminy, ny antsoantso izy, na merimberina, ary dia tafapita tany amin'i Jesosy ny antsony, ka nampiantso azy Jesosy. Tonga amin'ilay voalaza any amin'ny Jeremia 3:7 hoe antsoy aho dia ho valiko ianao. Koa hoy ny andininy 7:7 eto, araky ny voalaza midika teny ombonana eto Madagasikara, hoe natsipiny Bartimeo ny lambany ka ny atsambotra nanatona an' Jesosy izy. Amintsika moa ilay hoe manary lamba, ohatra ny hafa ihany fandraisantsika izany hoe manary lamba zany. Fa teto dia niseho ilay fomba hentitra tamin'ny fandraisana ny antson'ny tompo. Nisy ny fiovam-penitra mahery vaika, ny lamba notafiany, izay mampiseho ny mampangataka azy. Matetika moa manomboka maraina ny mangataka eo, dia atoandro, dia hariva mangatsika, dia mafana, dia mangatsika. Dia ilaina ihany mitafy lamba raha misy izay ho tafiana. Koa izany lamba izany dia niveriny tsy misy vita fa natsipiny, afany hoe napetraka eo akaikaiky eo, fa natsipy izany hoe nalefa lavidavitra. Ny fandehany mitsambikimbikina toy ny olona mahiratra, fantatsika ihany le hoe jamba mifampitatana. Izany hoe mbola misy mitatana raha mbola ny akadiny avaraniko maika, fa raha jamba anankiray mitsambikimbikina, aizany eleny. Tsy mba mifararemitra izy hoe mody mampalahelo fa tena navitribitrika. Eto dia tsahivintsika, tsaroantsika izay niseho tamin'ny Amosa. Amosa 7:4-2 teo hoe mpiandry ondry sy mpioty aviavy any aho, saingy nalain'i Jehovah tany ampiandrasan'ondry ka nataony hoe mandeha ihana ka maminany amin'ny Israely oloko. Toy izany koa ny antsony Jesosy any Petera. Petera moa tamin'izany mpanjono, ka dia nandao ny aratony izy, Siry Jakoba sy John, izay nandao ny sambokely sy ny rainy. Reo ohatr'ireo ry havana dia mampiseho fa mitaky fivampiainana, ny famalina, ny antson'ny tompo. Koa raha tena tiantsika ny orina amin'ny antson'ny tompo dia ilaina ny fiovana eo amin'ny zava-panao izay andraisana vokany tsara avy amin'ny tompo. Tsy hoe hiteraka faty antoka akory mamaly ny antson'ny tompo, satria ny tompo ihany dia efa niteny hoe tsy misy olona izay efa nahafohy trano, vady, rahalahy, ray, reny, zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra, izay tsy handray be lavitra amin'izao ankehitriny izao. Ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Izay hoe ry havana, andeha hiditra amin'ny afatra fahatelo sika. Fahatelo ary tanterahina ny baikon'Andriamanitra. Tanterahina ny baikon'Andriamanitra. Eto moa dia ny baikon'i Jesosy rehefa
nanatona azy Jeso ny ilay jamba ny teny nataony a dia ny hoe andininy fa 20 ary Jesosy taminy mandeha ihana ianao ny finoanao no efa namonjy ianao vo tonga teny aminy zany Jesosy dia zay nataony Jesosy taminy mandeha ihana vo tonga teny aminy ilay jamba dia zay no teneny Jesosy taminy mandeha ihana ianao ny finoanao no efa namonjy anao. Raha izay zavatra izay ry havana dia ny zavatra fantatsika matetika dia izao rehefa mihitsy ny ason'ny tompo feno afa-panapo matetika ny olona eo ampandraisana ny antso ny tompo ny herin'ny fanamasina moa miasa raha teo samy mahavita miteny hoe ity aho irao aho fa saingy tsy ny rehetra no samy miteny hoe andeha maro no miteny hoe andraso aloha tsy afaka no ny te-pahasalamana e voatazon'ny asa e mitaizy e sy ny sisa fa Bartimeo kosa eto a mbola tao anaty zay mbola tao anatin'ny fahajambana rehefa nataon'i Jesosy hoe mandehana ianao dia nandeha tahaka amin'ny mahiratra nandeha tahaka amin'ny mahiratra izy tamin'ny finoana nandehanana nanatanteraka amin'ny baikon'i Jesosy hanika teny ampandehanana izy dia nahiratra voavonja ny finoany a ka nataony a ny safidy a ny anara-din'ny tompo a arak'izay a mamarana ny andininy 20 a hoe nanaraka ny Jesosy teny an-dalana izy ry havana isika zay mahiratra dia ho resin'ny Bartimeo jamba ve isika raha tsy mahafantatra momba an'Andriamanitra isika fa variana amin'ny fivelomana andavanandro fotsiny raha mba mandre ny antson'ny tompo ihany isika nefa tsy manatanteraka fa tonga amin'ilay hoe miditra ato amin'ny sofina vanana dia mivoaka aty amin'ny sofina vy raha izany no ataontsika na mahazo atsika dia tsy orana ny antson'ny tompo velively sika arak'izay voalaza tarafina amin'ny perikopa ndraisitsika androany ko ankehitriny ary a mbola misy ny fotoana milaza amintsika ny epistily ho an'ny Filipianina 4:12 hoe mieza hiazona zay niazonan'i Kristy Jesosy antsika na dia mbola tsy nahazo aza zany hoe tsy nahazo vokatsoa avy amin'ny fiantsoana dia mandehana amin'ny finoana fotsiny araka amin'ny voalaza ny 4:12 amin'io Filipianina 4:3 ihany hoe miezaka anatratra ny marika aho ahazoko ny loka amin'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy samy mahery sika ry havana notoriana tamintsika teto fa voalohany rehefa mahafantatra mitomba amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy isika faharoa rehefa mandray ny antson'ny tompo amin'ny fomba hentitra zany hoe arahina fahafozana zay tena tsy foy fatelo rehefa manatanteraka ny baikon'ny tompo rehefa mahatateraka reo telo fepetra telo reo isika dia azo antoka fa iorina amin'ny antson'ny tompo ka tsy vilivily ho any amin'ny fampianaran-diso any sanatria na ho tratry ny fiemorana amin'ny finoana ny tompo anie hitahintsika ho an'Andriamanitra ireo ny voninahitra ho antsika kosa ny fiadanana avy amin'ny fiorenana amin'ny antson'ny tompo amen.